Diboka faliana ny fo satria notain'Andriamanitra narovany ary ampiaon'ny finaritra atao anatin'ny fandarana indray isika mianakavy. Raisina ho tombotsoa ary ny manohy lay loha hevitra izay niarahantsika teto tamin'ity andro ity manao hoe ny finoan'i Abrahama. Mbola manan-kolazaina betsaka ny soratra masina. Isika no voafetran'ny fahalalana, voafetran'ny fotoana, voafetran'ny tsy fahafahana manoatra manoloana ny toejavatra maro isan-karazany, fa ny lesona izay tovozina amin'ny finoan'i Abrahama io dia tovoziny tsy ritra toy ny loharano. Ary mino fa zavatra be deabe ny mbola azo resahana, indrindrandrindra rehefa mijery ny fiankinan'i Abrahama tamin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana isika, fa dia sombitsombony ampahany amin'izay rehetra azo andraisana hery aloha no nangonina tao anatin'ity andihana fandarana ity iresana an'izany hoe finoan'i Abrahama izany. Androantsika dia mbola ijery teboka miabo indray eo amin'ny fanandraman'ny patriarika lehibe io, kanefa meloha izany raisinao tombotsoa hany ny araka hivavaka aminao. Raha tsara misaotra noho ny fahavononanao hiteny aminay tsirairay avy indray, ka na dia mpanota malemy mahantra aza izahay, voafetra ihany koa, dia indro fa manolotra fahalalana, manolotra fahafahana, manolotra hery, manolotra fitahiana ho anay ianao. Misaotra noho izany fanomezana rehetra izany. Ankehitriny handray ny teninao zahay, sokafy ny fonay, ary aoka ho avelanao ny heloka mampahadisoanay. Ka ny fanahinao masina dia ho aty anatinay, ampianatra anay sy andresy lahatra anay, ary hitaonanay ho amin'ny marina rehetra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Eny ary, mbola raisina ho tombotsoa hatrany ny manovo fahalalana miaraka aminao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny finoan'i Abrahama, loha hevitra izay azontsika tohizana mandritra ny fotoana ela izany, raha toa ka tiantsika izany, ary mino fa manana zavatra betsaka noraisina avy tamin'ny Abrahama ianao izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao, mihoatra lavitra noho izay notsongaina tato anatin'ity fandarantsika ity mikasika ny fiainany. Androany dia mbola teboka miabo avy tao amin'ny fanandraman'i Abrahama hatrany no hovoizintsika atao anatin'ny fandarana. Ka ao amin'ny Genesis 4:20 no hojerentsika ny andininy 7 sy ny manaraka. Genesis 4:20 manomboka eo amin'ny andininy 7 sy ny manaraka no andeha hojerentsika. Andininy 7: ka nanao hoe, Tompo, raha mahita fiteo masonao aho, masina ianao, aza de mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely ianareo anasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely eo apototry ny hazo ianareo, de hakamofo kely aho ataonareo ody ambavafo, ary efa afaka izany de andeha ihany ianareo, fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo, ary izy telo lahy ataovy ihany arak'izay nilazainao. Toetsain'ny fanompona, toetsaina fandraisam-bahiny, zany no tao amin'ity Abrahama ity, zay teboka miabo lehibe, zay tanisainy ny soratra masina. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe aza manadiny ny fampiantranom-bahiny, fa tamin'izany de nampiantrano anjely ny sasany. I Abrahama anie no tian'ireny andininy notondrona manokany. I Abrahama zay nanizingizina sy ny sisika mihitsy ny mba afaka andray anjara fanompona amin'reto vahiny zay mandalo ireto. Raha toa ka olona lian-draha, olona tsy tia vahiny, mpankala vahiny, mpanao ratsy amin'ny vahiny, zany no tontolo nanodidina ny Abrahama. Raha mamaky ny toy ny toko sy andininy io sika zay tsy valaparantsika ela, dia mifanohitra tamin'izany kosa ny toetsain'ny Abrahama. Ozy izy hoe, maninona mora mba mahafaka mandray anjara amin'ny fanompona anareo mba haka rano nasana ny tongotrareo miala sasatra kely aloha nareo fa hitako tena reraka anareo ary andeha hikarakara sakafo mihitsy aloha mba hanohanana anareo. Toe zavatra zay efa mahalana amin'ny fiarahamonina misy antsika izany.
ary indrindra manoloana ny toejavatra ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho lany manerana an'izao tontolo zao isan'ny voakasika zany tsika eto Madagasikara. Misy olona zay nidiran-doza noho ny fampetranao mbahiny ary de manafatra mihitsy ny am'izany fampetranao mbahiny zany. Misy olona zay tratry ny olana tam'izany fampetranao mbahiny zany ary dia ny voady mihitsy fa aok'izay ny fampetranao mbahiny. Ny apôstôly Paoly ihany koa efa isan'ny lasibatra tam'izany, ny antrano tamina olona noheverina fa rahalahy namana kanjo tratry ny fivadiam-pitokisana na ny mifamadika am'izay ihany koa nampiantrano de nanana an'izany olana zany ihany koa. Tsy hijery an'izay amin'ny atsipiriany sika fa ny loha hevitra hitantsika omaly i Abrahama dia malina, zany hoe mila apetraka zany ny fahamalinana, ndao arahana reo fepetra rehetra mifameno amin'izay fahamalinana izay. Raha ohatra ka misy vahiny zay an-trano amintsika, inona moa zany reo fepetra tokony apetraka, manahoana ny tokony andraisana an-tsoratra an'izany eo amin'ny toerana zay misy antsika, ohatra hoe eo amin'ny fokontany zay misy antsika miadidy antsika, tokony raisina any amin'ny fokontany ny anaran'ny vahiny na de indray alina monja aza, mba ho fantatra hoe iza izy, avy aiza, manao inona mba ho fitandrona ny fandriam-pahalemana. Mbola misy fahamalinana isan-karazany koa zay azontsika apetraka mifanaraka am'izany. Manahoana ny sao de olona mitondra fitaovam-piadiana, sao de olona manana fisainan-dratsy zay azo apetraka zany fahamalinana zany. Fa ny baiboly de mampirisika antsika mba tsy hanadino ny fampetranao mbahiny. Andriamanitra dia tiany vahiny ary nampatsiahiviny mandrakariva ny zanak'Israely hoe nareo koa nefa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta, efa mba niainany zany fiainany vahiny zany ianareo, tsy manana ninninina, tsy manana ialofana, tsy manana horaisina, kanefa dia tsy diso anjara ianareo tam'izany fotoana izany. Tsarovy ihany koa ny vahiny, aoka ho tsara fanahy, aoka hiasy hevitra ny vahiny, indrindrandrindra am'izay amonjena ny ainy ianareo. Zany toetsaina zany ny tian'Andriamanitra ambolena ary tena ny ampita tamin'ny Abrahama le izy, ary nampiariny izy teto. Olona tsy fantany reto vahiny reto kanefa dia hitantsika ny Genesis 20 fa de nandeha faingany Abrahama izy amin'ny 9 nakany anday tany amin'ny Sara ka nanao hoe faingana, maka koba tsara toto intelo ny famarana de fetafeta ao ka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby de naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy de lasa faingana izy namoatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboariny dia narosiny teo anaon'izy telo lahy, ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy dia nihinana izy telo lahy. Lesona lehibe fakatahaka manana ny fafany Abrahama teto nanolotra hena zany, ronono mandry, asa ny dobera sy ny fromage ngamba tam'izany, dia eo ihany koa ny mofo, ny rano zay tena nilain'ny mpandeha mihitsy mba amerenany sy ampidinany heriny. Zany no karakarainy Abrahama mba hikarakarana ireto vahiny ireto. Ao amin'ny Deutéronome 10:1-10 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe tiavany vahiny, lesona lehibe zany ary nampiariny Abrahama de nandraisany fitahina. Raha tsy arisika ny toy ny 9:20 io dia kay reto lehilahy reto manana antondia. Raha mamaky ny 1:7 izy zao voalaza, ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama, aiza sara vadinao? Ary io kosa izy indro ao anday izy, ary hoy izy heverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao, ary indro anana zazalahy sara vadinao. To mamofo tamandry ireto vahiny reto rehefa jerentsika ny tantara, satria rehefa mijery ny toko teo alohany io sika de ozy izy i Abrahama hoe maninona moa raha Ismaela no atao zanakay e? I Sara moa de efa hoe andeha omenany Agara omenany Abrahama ho vady ny Agara de hiteraka zazalahy, de iny no atsanganay araka ny fomba ny tany, araka ny kolotsaina. De i Sara efa namoy fomba hoe rehefa tsy amme zanaka Jehova de zao no hevitra, efa tena namoy fotanteraka, efa nanadino ny teny fikasana nataon'Andriamanitra izy mivady. Nofoazina indray lay teny fikasana eto,
hanananaka sara rahambe amin'ny taona toy izao. Eo amin'ny 7 volana eo ny faharetany vohoka, zany hoe hiteraka ho be vohoka zany sara aorian'ny fandalovany reto vahiny reto de ho teraka, ka raha amin'ny herin'ny taona zany a de efa sara mitaiza no vaovao mahafaly ny reto vahiny reto a araka ny fampanantenana zay nataony. Ankoatran'izay ihany koa dia ao amin'ny 140 nahare vaovao ihany koa nahazo vaovao i Abrahama eto fa hay reto anjely reto ihany koa manana iraka ny andravany tanànan'ny Sodoma. Tanànan'ny Sodoma zay fantatsika tsara fa isan'ny tanàna nandehanan'ny Lota, ilay zanadralany Abrahama niara niainga taminy, ka rehefa nanana olana ny mpiandriombon'izy ireo lahy no ny fahamaroan'izy ireo sy ny fitombonisany fitahina daholo zany dia ny saradalana. De Lota zany a nitodika ny atsinanana nakany Sodoma ary nytanitany raha teo lonaka be vilona maitso mety tsara amin'ny biby fiompy dia nitombo ihany koa ny arenany Lota. Reny Abrahama nefa fa misy loza manantanina ny rahalahiny ary dia mahafinaritra ny toetsain'ny Abrahama, tsy navelany hoe alao hoany fa izao ny fona ho an'ny Lota izy. Ary zany toetsain'ny Abrahama zany de toetsaina ambony ihany koa mendrika ho laintahaka amin'izao androntsika izao. Fa ankoatran'izay a nahoana moa no nino sy nitahirin'ny finoany ty Lota ty tao amin'ny tanànan'ny mpanompo sampy sy ny tanànan'ny fahavetavetana tao Sodoma. Azo antoka fa noho ny fifandraisany tamin'ny Abrahama natonga an'izany. Hoy ny obolona toko fa 13 ny andininy fahaenina, zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zaza ka na rehefa antitra aza izy de tsy ala am'izany. Rehefa nozarina tamin'ny fanompoam-pavahana sy ny fataorin'Andriamanitra i Lota, na dia tany amin'ny firenena mpanompo sampy aza izy nonona dia ninona fa mbola niezaka nitahiry an'izany finoana izany. Andriamanitra raha teo tsy nahafoy an'ny Lota noho ilay safidy nataony, noho ilay izy nanao tsinitsinan'ny Abrahama ka tany amin'ny tany lemaka izy nandeha tokony Abrahama no isafidy sy ny sisa sy ny sisa. Fa Andriamanitra mbola nitahiry ny finoan'ny Lota ka dia niaro an'ny Lota. Rehefa mijery ny ten'Andriamanitra sika de hoe noho ny famotrapon'Andriamanitra dia afaka atao amin'ny tanànan'ny Sodoma tamin'ny fandringanana i Lota sy ny fianakaviany. Ry mpiaino sy mpijery ajaina isany, toetra tsara tao amin'ny Abrahama ihany koa zany, ilay nahay nampita ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny fataon'Andriamanitra tamin'ireo zay nifanerasera taminy. Hitantsika ihany koa zany teo amin'ny fiainan'i Isaka. Raha mijery an'ilay fanatitra tao amin'ny tendrombohitry Moria isika, mijery an'iny ray mandeha amin'ny Genesis 2:20, de be deaibe ny mpamakafaka soratra masina milaza hoe tao amin'ny taonan'ny fahatanorana mihitsy angety Isaka ity e, ka na de tsy hanohitra ny Abrahama aza izy fa nilefa fotsiny nandositra de tsy nisy azony Abrahama natao. Fa efa nobeazina tamin'ny fiainam-pakatoavana, nozarina tamin'ny lalana tokony alehany Isaka ka dia nanaiky hatramin'ilay fanolorana azo fanatitra nanoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Lesona lehibe teboka miabo teo amin'ny Abrahama patriarika izany noratovontsika teto androany zany. Ary inoko fa horaisitsika ampo ihany koa anaovantsika fanandramana mba ahafahantsika nijoro manoloana ny toe-javatra rehetra. Hitantsika ihany koa ny fijoroan'i Abrahama ho mahatoky manoloana an'ireo olona ny fanerasera taminy. Isan'izany ohatra ny mpanjakan'ny Sodoma ao amin'ny Genesis 2:20. Rehefa notoloran'io mpanjaka io ny vokatra azo tamin'ny fanafianany tarian'i Abrahama izy de hoe Andriamanitra efa nilaza tamiko, efa nanangatana tamiko fa hitay aho, ka sao de lazainao fa noho ny zavatra nomenao any nampanankarena ka aleoko ihany miandry ny teny fikasan'Andriamanitra. Fijoroana vavolombelona lehibe mihitsy zany, fijoroana ho mahatoky manoloana ny teny fikasan'Andriamanitra. Marina fa nisy ireo lesoka teo amin'ny fiainan'i Abrahama zay tsy azo takomana ary tsy nafeniny Baiboly zany, kanefa betsaka ihany koa ireo lesona sarobidy zay niraisintsika avy amin'ny fanandramany tokony ho tahafintsika sy anarantsika amin'izao androntsika izao. Mino matoky fa tsy nandiso fanantenana anao ny fijerentsika ny finoan'i Abrahama tao amin'ny ten'Andriamanitra tamin'ny dinidinika zay nifanaovantsika teto tamin'ity herinandro ity.
mbola hotoizantsika izany fa ny androany aloha ndao faranana treto amin'ny alalan'ny vavaka. Manasa mampitiavana ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, ataonay ahoana ny angina tsy saotranao, tsy ankalazanao noho ny fitiavana sy ny famindram-pona sehonao, fa indrindraindrindra noho ny lesona sarobidy sy manandanja zay no singaninao teto tao amin'ny fiainan'ny Abrahama mba ho zarainao anay. Misaotra tompo, fa voarainay sy azonay zany, ary tianay mihitsy aza mba ho ampiarina eo amin'ny fiainanay, koa tafioery izahay mba hita fahombiazana amin'izany, ary ianao irery no mena ny voninahitra tahaka ny nanomezan'ny Abrahama voninahitra anao, fa hoy ianao hoe izay manome voninahitra no homeko voninahitra. Matoky sy mino zay fa ho fanandramana feno fahombiazana no iarahanay rehetra mandeha manomboka izao, tsy noho ny fahamendrehanay fa noho ny fahatsarana sy ny fahasoavanao irery ihany. Angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra sy mankasitraka ary maneho indrindra fahavononana mbola eo nafinaritra aminao eto indray izahay. Ny tompony hoe hitahirany ireo afatra sarobidiny raisinao ary amadika an'izany ho tena zava-misy, hitondra fifaliana, hitondra fiadanam-po ho antsika mianakavy. Samy io tain'Andriamanitra, samy mahery tompoko.